Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo izao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe lolom-po tantara no soratan'ny Veroanitra. Novelomin'ny volana Lisy Sitraka miaraka tamin'ny Lina Clément ary Tovo nandre fiasana nantotozy Tovo andre amin'ny lolona studio ny prod. Bonjour. Miandrolona nga ianao? Eny tompoko. Miandry an'ilay directeur ato fa nisy fotoana ny fanomezanay manko androany. Ay, fa tamin'ny firy ny fotoana nomeny anao? Zaho amin'ny 600 mihitsy. Ay, mety efa ho avy izy izany raha izaniko. Izy iny koa mantsy somaro berena izay ihany. Zany? Eny e, fa afaka miandry zaka. Satria nenay efa fotoana dia manjary tsy mety raha hoe izy indray ny tonga aloha eto. Marina aloha izany. Ye, fa raha tsy madiso tompoko. Eny tompoko? Ianao moa izany miasa ato sa? Ie, miasa ato aho. Ary amin'ny servisy RH aho no misy anahy. Ay, ny antony tena andehanako ato amin'ny directeur io koa mantsy hanao entretien. Zany? Mahafinaritra kosa izany. Dia bonne chance aloha ianao fa andeha amin'izay aho dia efa intamy koa monsieur le directeur e. Misaotra tompoko. Maman, ahoana kia? efa napetraka ny data nga le kolaziko. Oay, tena diniko indray nge kiny naka an'ilay izy. Tena enjana koa izany tsy fitadidiako izany ka. Maman kosa rangaha. Zany kosa very maman dia ho adina. Tena tsy tao an-tsaiko mihitsy aky fa azafady a. Aleo fa rehefa mody ratoandro dia tonga dia tenena izy kia. Raha ody eo indray izy. Mody eo izy. Fandana amin'izay aloha mandeha fa sao tareo e. Ok ary, lasary ah. Bonne journée maman. Bonne journée koa kia. Ay, ty izany le directeur ato. Salama tompoko. Salama ianao. Ianao le hanao entretien? Eny tompoko. Ay, tena miala tsiny fa somary taraiky kely za fa nisy rendez-vous kely tsy maintsy naleako vao maraina koa mantsy. Tsy maninona tompoko. Mandroso ianao ary, mandroso. Misaotra tompoko. Ay, dia mipetrapetra. Ka iza moa le anaranao teo? Nomena tompoko. Nomena? Ie, zaho ary Nomena. Efa voajerina daholo moa ny dossier anaranareo rehetra dia ianao aloha izany hatreto no hitanay fa mahafeno ny fepetra rehetra amin'ity postara ity ka dia izay no antony niantsonay ianao hanao an'ity entretien androany ity. Ay, misaotra betsaka tompoko. Ie, fa na izany aza dia mbola faly be aloha fa mbola miankina betsaka amin'izay resadresaka ataontsika eto izany no tena araikitra na tsy araikitra n'ity asa ity a. Eny tompoko. Tombokontsika ary. Bonjour Fanny. Tia indray le ranjaranja dozy. Tena
tena leo be an'ity pantira nga za. Bonjour Fanily. Fa maninona kindry miavina be amiko foana? Ka mandreraka be ianao. Za efa tsy tehiresaka mbola isianao resahana ihany. Dia maninona koa zao raha tsy masika be ohatr'izany ka. Efa andeha hody angandry? Dia ataonao inona nefa e? Ka mba lalana iraisana ihany kiny a. Dia maninona raha mba miara-mody e? Ndany ianao ranja mandeha fa za nge mahay mandeha irery e. Hitako ny lalana mody any aminay na tsisy ianao azy. Andeha tiky tena masika ka. Aleo ary za andeha raha tsy mety aminao e. Ie, zay mihitsy. Tena mandreraka zany rapandy. Efa tsy tiana mbola misisika ihany. Bonjour. Madame Nomena moa? Bonjour. Eny tompoko? Dia arabaina zany ianao fa tonga soeto amin'ny orinasako. Misaotra betsaka tompoko. Ie, dia ty ary ny taratasy manamarina fa voaray mpiasa eto ianao e. Dia mba ataonao sinetsy ambany etsy a? Aiza? Eto e, eto. Eto? Eo. Ao ary. Zay. Ie, dia afaka mamonjy ny postanao amin'izay ianao. Misaotra tompoko. Ouais. Ary tonga aloha koa anie monsieur le directeur zany androany e. Bonjour monsieur le directeur. Ah, bonjour mademoiselle Nomena. Mandrosolo ianao ato amin'ny birao ke. Misaotra tompoko. Ie dia mipetrapetraha, aza miavava fa mipetrapetraha e. Dia arabaina koa zany ianao mademoiselle Nomena. Fa zao io apitako io ny birao anao satria moa zany amin'ny maha-sekretérako anao dia tsy mahazo manalavitra anahy mihitsy ianao. Azonao ve? Eny tompoko. Dia ataovy tsara ny asa. Ny asanao moa dia tsy dia misy hoe sarotra loatra fa ho hainao miandalana eny foana io rehefa zatra eo ianao e. Eny tompoko dia misaotra betsaka. Mahazo mandeha amin'izay ianao aloha fa atsoka eo foana ianao rehefa misy ilaiko anao e. Eny monsieur le directeur a? Mazotoa ianao monsieur le directeur? Ianao koa toraka izany ary e. Raha amboara? Salama le sery ranja. Elaela lesy izy zany le. Tena ela mihitsy le zaniko. Inona ny vaovao izay elaela be izay e? Ny vaovao ty tena betsaka fa hoaiza aloha laha ty e? Andeha hody lesy e. Avy mibôsy za io dia andeha hody kely ihany e. Ay kosa. Sao dia mba hifadony bera kely aloha ary tsika mitsamina e. Tena efa ela ngely ty tsika mitsamina antsiny ony. Ie. Mety lesy zany e. Andao ary. Dia aiza nefa no toerana andehanantsika mitsamina? Sandao lesy itsabity etsy fa io zao ny akaiky a. Tsika vitady lavitra amin'izany le. Ok ary. Andao ary. Ato lesy e. Ato ny malay ihany manalato e. Ie dia ahoana olo ty? Inona vaovao za ela be zay? Fina aloha ny sololay? Atao amin'le mafana sa? Laha ty koa lesy e. Ataovy beky sa lesy dia mety zay e. Ok lesy a. Aleo atao mitovy zany. Ataovy beky sarona anay azafady dia asio tonona koa efatra. Dia ahoana alo ty a? Dia zao fotsiny tika. Inona vaovao za ela be zay hoa lesy fa tsy. Tena tsisy vaovao lesy fa zao badolahy kely zao a. Fa badolahy ahoana koa ary. Ka zaniko. Nareo ty tena efa tafa be mihitsy a. Zay ty mbola eto ihany. Tsy ambony tsy ambany ohatry ny lohalika alika e. Aza dia mafime ohatry za moa lesy fa tsy tava ahoana koa ary. Tsika ary zao ny tena mbola maiady mafy hatramin'izao lesy. Aiza. Fa nareo marina moa zany tena mbola ao amin'le fiasananareo taloha iny miasa hatramin'izao. Ie mbola ao ihany aka. Mbola aloha lesy hatreto. Milamina kosa lesy zany nareo matoa tamanaoko. Sa hoe ahoana? Sy nga hita ly ty izay milamina fa amin'izao koa ny tena enjana le mitady asa e. Marina aloha zany e. Fa ahoana alo ty? Ao aminareo marina ve tsy mba misy toerana mba metimety aminay e?
Way lesy le tena tara kely lesy lahy bainina le fa tena vonanao recrutement mipetsapetsaka angeny tao an-tanàna e. Zany tena tara-marina zany ny tenaka. Aleo fa rehefa misy place libre lesy ao dia tsy adiniko e lahy. Misaotra meloha lesy fa aleo aloha mba asiana fifandombera kely mihitsy aloha zany fionatsika efa ela be zany. Marina lesy zany io ary tsinotsinona ary. Ie fa tary lesy mba omeo numéro an'la mihitsy aloha fa tena leta ty manko tena efa tsy hitako tsonko. Ty ary dia mba mipelona fotsiny za dia voaraiko ny lahy sady mazotoa ihany aloha fa tsy aza mihafahafa e lahy. Ok ary. Ary mbola tsy andeha hiasa ihany nga lahy chérie mbola somary akahakaina kely aloha za fa tsy dia misy asa koa ngekeo ampiasanao e. Zany ary henoko fa nahazo sekretera vavaony ianao Ie efa lazaiko anao nke zany fa tsy maintsy hoe hanao recrutement ainy ianao fa tena sahirana aho mantsy ianaoko. Ie tadidiko ka fa hoe nalaky nahita kosako Ie dia mba manao ahoana izy ao. izy aloha mahafinaritra e sady anga piasa no mora atoro zany sady mahay e. Vao zay firy andro zay ary izy dia efa somary hainy daholo ny asa rehetrarehetra ao ampiasanao. Zay ny mba mampilamindamina anahy io zao e. Ay kosako tsara kosa zany Ay tonga ianao. Ie ary data nge veriko fa efa tsy tratrako tady tsony. ka voazamy mihitsy zao ny resaka eto akiko. Efa nahazo sekretera vavao nge hony akizy io e. Zany ay kosa fa manina zao data tsy mba mitenana hoe mitady sekretera dia mba zany nanao an'izany fa tsy zany olo zany. Otry tsy azoko koa ianao. Zaniko Tamin'ireny ianao ny teneniko tsy taitra akoriko zao vao hoe ahoana sady niasa ngery fa nilo mandeha foana fa tsy afaka hoe miandriandry eo zany e. Reny aho zao hitanao reny tsara fa vao firy andro ny tsy misy nanampy dia efa tena sahirana mihitsy ay Maninona? data koa zany mba miany ihany re za sady efa fantatrao tsara koa nge fa tsy domenako mihitsy zany e. Gaga mantsiko. Ie ka dia ahoana? Milamina tsara ny fianaran-dry ao? Oui milamina tsara data. Ay tsara kosa zaniko. Efa eo ambony latabatra eo aloha ny sakafondry fa sao mangatsiaka eo e. Ok merci maman. Mazotoa ary e. Andraso aloha ampiresahana indray ty fanily ty fa tia tamin'ity indray manko izy. Bonjour ki fanily manjakely Manao ahoana? Azafady lalako fa zaza banana ka. fa inona koa ary ty maikamaika be ty foana e. Avy aloha mba miresaka kely ho Miala ho ianao fa zaza tazotazomin'ny ohatran'izao ny tanako ka tsy manam-potoana nanina aminao a. Ianao koa toa ohatran'ny sary tiavana mandreraka tsy hitantsika eo zany miseho amin'ilay zany e. Ohatray manao menasy anahy ve ianao zany? Tandremo fa tazomiko amin'ny teninao ianao a. Andana mandeha any fa sy mpamandreraka be fa tsy hitantsika ely eo ianao miseho manilinilika anahy io. Tsy maintsy mbola andadilady aty amiko aty ianao indray andro any ary tsy anatrany koa raha ngaza fa inona koa raha ny fianarana hiditra amin'lohaka any amin'izao. Aleo mandehandeha kely any amin'ny ville any. Pandy mandreraka tsy efa tsy tiana mbola misisika ihany fa le teny teo koa loatra ny mampatahotra anazy zany. Nefa inona moa no atahoraka an'izany e? Nga za koa ka hoe anaiko vonoana moramora fotsiny eo zany. Fa aleo raha nga ho any amin'ny dada ny ampiasana aloha ohatrany tsisy fianarana hiditra amin'ny lohako akory raha zany mantsy. Mba makanisa kely aty amin'ny braokony ianao zao zafady e. Aza ila fa miandry anao misaotra.
fa nary ty vola-banga be ato ty e, nefa tamin'ity aza nge tena nitombo be mihitsy ny client e, mba mahagaga mihitsy zany a, tena lasa nyena be mihitsy ny vola niditra. Mila mampiantso fivoriam-be mihitsy aloha fa tena misy tsy milamina. Mandrosoa. Eny monsieur le directeur. Mipetrapetra aloha ianao e. Saotra tompoko. Dia inona ilay antony ampiantsoanao anahy tompoko? Zao Eny tompoko? andray vahiny manakaja be tsika amin'io herinandro io. Client tato efa ela be zany sady fidèle be mihitsy. Zany hoe hanao visite kely ato amintsika izy sy ny délégation miara-miasa aminy amin'ny fotoana io. Mariako tsara fa vazalo io olona io a. Dia zao no tena antony nampanatsoka anao. Eny tompoko? Ianao no ampandreketiko ny fikarakarana an'ireo olona ireo. Zany hoe ianao zany no miandraikitra ny voalohan'ny fandraisana an zareo. Ohatra hoe mitady ny hôtel ivanianany, ny sakafony, ny fandraisana azy atao amin'ny orinasa sy ny sisa e. Sao tompoko dia mba tsy ho vitako rery izany? Zany nge tsy niteny hoe ianao rery manao an'izany e. Mitady ekipa ianao dia ianao no tena miandraikitra voalohany an'izay fotsiny. Azonao ve? Eny tompoko. Mazava ka. Mahazo mandeha ary ianao e. Eny ary monsieur le directeur. Oay, azafady mademoiselle Nomena. Eny tompoko? Saika adiniko. Ampiantso fivoriam-be ao amin'ny grande salle zara pitso. Dia efa mba tonga dia efa mba saivo miomana ny ekipanao zany amin'ny resaka fandaminana ny salle e. Eny tompoko. Oay, azafady. Salama tompoko. Salama ô. Mba hafavako ny fijery ny vehivavy iny anaka. Ohatry ny hoe tonga dia taitra be sady enjatsendratra be izany izy. Midira ary fanilo fa inona ary tia mampiazoazo anao eo fotsiny ty sady iza zany nijery anao mahavariana anao any Ka tsisy ry dada. Ay, fa maninona ty indray hono ry ty izao ka ary nga tsy mianatra? Tsy nianatra fa kamo ry dada. Za indray ianao ry fanilo efa teneniko foana ianao amin'izany fahazarany ratsinao zany. Sy dada koa. Maninona? Fa hono ary dada. Hoe ahoana? Le vehivavy mifanena tamiko teo ambaravarana teo ve zany le hoe sekreteranao vaovao ato? Izy iny ka. Fa ive izy no nahavariananao teo ambaravarana teo e. Fa ohatry ny hoe hafava zany ho fijeriny anahy teo e. Tsy haiko hoe fa maninona. Ianao koa dia mba mahita tenenina ka. Fa hafahafa maninona zao ka aleo an'izany e. Fa ny tena nandehanako aty amin'ny dada nge ka le volan'le niteneniko any tato iny e. Fa vola inona moka izy zany nga tadidiko zany zao. Dada kosa raha nga. Ka tsy tadidiko ary ka. Zany kosa ve dia adino le fidianana an'le motoko. Ay marina mo. Ie. Fa nga dia tsy mba afaka mba miandry tany an-trano mihitsy kosa ki zany Ay, dada kosa zany. Ka za kosa ngefa niteny tamin'ny dada foana fa androany zany no hividy ilay izy fa androany izay no mba tsy mianatra dia dada nanadino foana. Enao ty ry fanilo dia tena mahanararoatra amin'ny mahavavy tokana anao mihitsy Ka zany te ataonareo vavy tokana eo koa. Ianao koa zany tsy. Fa aleo aloha za nafatra kely an'ny mademoiselle Nomena aloha dia miaraka mandeha mijery an'izay ihany tsika sy ianao fa sao dia hoe fitahan'olona fotsiny any amin'izany resaka moto zany indray ianao. Dada koa kiraty zazakely ny olona ko. Alao iresaka aminy dia miaraka tsika. Mademoiselle Nomena, mba makanisa kely atao amin'ny braoko nge ianao azafady Ok, misaotra. Fa maninona marina moa zany ry dada raha mba ampianarin'ny dada ny asa tao ato dia mba manampy an'ny dada atao amin'izay Fa za ve moa tsy efa impiry ny teny anao an'izany ka tsy ianao ihany ve ny teny fa mbola noho ny fianaranao aloha ianao. Mandrosoa. Mianiany ary dada fa aleo aloha ho vita tanteraka ny fianarako dia hita eo Azafady mademoiselle Nomena fa naneligelina kely anao tsy zany fa andeha hivoaka kely ihany izay mianaka dia raha mba misy mitady angy eo dia mba saivo miverana izy raha pitso maraina e. Nefa nge zao monsieur le directeur misy olona efa sur rendez-vous aminao amin'ny telo ora Dray ay tokoa moa ahoana re zany saivo miverina izy raha pitso maraina
Zay atao. Eny ary tompoko. Ay, ty zany ny zanaky monsieur le directeur. Manja kely kosa aloha e. Mba be tinitinika koa ty sipatika. Fa inona mihitsy ary no tsy aritra io e. Sady le fijery ny tena hafahafa be manao fijery ratsy be. Andao amin'izay dada andeha sao dia taraiky eto ihany ka. Zay ary lasa aloha zay mademoiselle Nomena. Ataovy tsara ny asanao. Eny monsieur le directeur. Mazotoanareo mianaka. Misaotra e. Fahoana mihitsy ary momba ny sipa sekretera ny tady iny. Ohatry manahy zavatra hafahafa be izany fa tsy haiko hoe inona ary. Ohatrany tsy maty lolo izany ny sipa iny ka. Tena marina E, ay fa inona ty malasamborona indri e? maman koa manaitra. Fa inona ho ahy ty malasamborona? Maman Ahoana ky? tsy haiko afa ohatry ny hafahafa izany hoa ilay sekretera ny tady vaovao ao e. Maninona ky? Ohatrany tsy mampatokotoky anazy izany no fietsiny. Fa maninona ky a? Inona no mahatonga andry miteny an'izany e? Ka tsy izany fa izao. Vao tonga aloha za dia nifanena teo ambaravarana izay dia tonga izy dia manao fijery hafahafa be izany. Zany? Dia avy eo indray nampanatsony dady izy dia rehefa mijery izy dia ohatry ny hoe mandinidinika ambony ambany be. Sady tena ratsy fijery be. Sh, ny anao koa izany fijerin'olona any ve dia hampiasa sainy e. Mety tsy manana eritreritra ratsy izy fa ianao mihitsy mety lasa lavitra ny sainao. Maman, tsy diso mihitsy afa tena hafa ho ahy ny sipa iny. Sy, avela ho any izany fa tsy. Avy aloha mba pindry kely za hikarakara ny sakafo fa eo ny lozana be resaka eo. Fa hono a chérie, Ahoana ky? mba tena tiana marina fe ho ela ty. Ty fa mbola tsy mahatoky ny fitiavako fendry hatramin'izao e. Ka tsy hoe izany fa mba tiaka toky amin'ny lahy fotsiny ange zaho e. Sao dia hoe anadalana fotsiny alako. Aza matahotra kindry eo. Tena tiako ny sady tsy anadalandry izany za. Sady tena vonona ny tia andry mandrakizay. Mandra-pahafatoko. Tena marina? Tena marina. Misaotra betsaka lesy a. Faly be a. Dia andeha ho aiza amin'izay zany tsika sindry? Andao le tsy hijery lasopy kely aloha fa tena mangatsika be kosa izany a. Dia avy eo tsika mody. Sa hoanao izay lahy? Mety aky izany, ndao ary. Ndao. Odry, fa izy fanilo? Nga tsy niaraka nareo mianaka? Fa ahoana koa ary zany fanontanianao izany e? Fa ahoana moa no tokony hiaraka izay sy fanilo, Fa neveriko fa niaraka ange nareo e. Zay mahagaga anahy eo. Tsy niaraka izany izay fa sady tsy nakany am-piasana mihitsy izy androany e. Dia mba lasa aiza koa ary iny zaza iny. Nefa izao nge efa mivalo alina e. Fa inona ary mahagaga anao amin'izany nefa e? Tanora ange iny raha matoty e. Mety mba hoe mbola miaraka amin'ny namany ihany izy izay. Tena tsy rototra mihitsy anie ianao izany e. Ka tsy hitako izay hamparototra amin'izany. Zanaka ao vavy ve tsy mbola tafody ato an-trano amin'ity efa mivalo alina dia tsy taitra akory ianao e. Fa maninona nefa raha tsony izy raha izay no mampilamindamina ny sainao sy manahirana anao e? Tsy za indray no ohatry ny hoe hitezeranao eto. Ndraso tokoa aloha atsony e. Atsoa ihany fa tsy. Tena tsisy mandray mihitsy nge. Mety eo tsy henony zaniko. Fa
ndao atory fa ianao koa ty toatra miasa saina amin'ny zavatra tsy dia misy dikany eo. dia tena tsy miraharaha mihitsy ianao a. Fa inona ihany nefa e? dia eritreretinao fa hahita tory amin'izao a. Ianao no milamina amin'izao ny sainao fa tsy za mihitsiny. Ianao koa ty tena ohatran'ny hoe mafy loka. Tsy zavatra anjo azy zany ano aho fa ianao miasa saina be eo. Hoy ianao. Izy zay ihany nefa tsy mieritreritra ninninona akory. Ndany ianao raha tory ihany fa za tsy mbola e. Ary nga tsy sakafo ianao. Efa namelona lasopy kely tany ivelany tany za teo fa ohatran'ny somary nonanona dia ohatran'ny tsy hahinana intsony ngamba za zany ka. Ay, okey ary. Za mbola hiandry azy eto amin'ny salon eto aloha fa tsy mbola tory mihitsy a. Okey ary. Fa na zany aza aza miaritra be eo anao nefa fa manjary sahirana sy reraka eo a. Eny e. Ary ngandry ery bafy tsy mbola tory ihany mbola mita kely an'ity asa ty lesy za fa mbola tsy atory aloha. ay fa mba manahoana marina aloha ny asandre ao e. Mandeha tsara aloha hatreto e, lamina tsara. Ay tsara koa zaniko, ataovy mihitsy aky izy mba hampilamina azy tsara. Eny lesy a, sady tsy maintsy izay mihitsy ka hain'lahy ihany. Ka zay mankoko, fa zaky tena andeha atory aloha fa ohatrany tena valaka be za zany a. Masotoandro hoe dia bonne nuit e. Ok ary, bonne nuit là. Oay, tena raiky tory teto ambony canapé teto marina mafy. Loza koa zany. Fa mifiry ary zao e. Oay, ay efa miray maraina. Ary efa tonga ary ve zay fa nilo. Nefa raha tonga koa izy ve dia tsy hoeniko e. Fa mba lasay zary izy zazy iny e. Aleo aloha foazina mihitsy ny radany fa tsy mampandro saina mihitsy zao ka. Dia tena miesona tsy miasa saina mihitsy ny le rangahy ty e. Aleo foazina fa tsy. Radany a? Radany! Inona koa ary ty mifoaza aloha ianao e. Andro alina be ty e. Manelingelina tsy. Mifoaza aloha ianao fa mbola tsy tonga foana angeo aho fa nilo hatramin'izao e. Nefa efa miray maraina. Zay ve zany e. Dia ahoana zany ny atao amin'izany? Fa ahoana amin'ny ahoana fa ndao dia davina izy fa sao dia mba very ihany ny zanako rangahy ty a. Sy fa ianao ve adaly e. Aiza nahitanao azy amin'ity andro mbola maraina be ty fa matory aloha dia rehefa mazava ny andro dia mitady azy tsika. Dia gaga aminao ty mihitsy rangahy ty a. Maninona indray? Dia mbola hita tory amin'izao ihany ve ty ianao? Zanakao vavitokana anie tsy mbola tafody eto an-trano amin'ity andro efa miray maraina e. Za koa ary ny mba miasa saina raha matoty fa tsy araka le eritreretinao hoe tsy miasa saina e. Esy. Fa tsisy azotsika atao aloha raha ohatra ka amin'izao. Aleo miandro mazava. Rehefa tsy hitady azy ianao dia aleo mihitsy zany andeha rerika. Fa ianao ty ve adaly e? Dia raha ianao indray moa zany maninona any dia ahoana? Aza dia mafy loha moa e. Ao fa mazava fotsiny io andro io dia mandeha mitady azy tsika any. Ka ianao tsinona tsy taitra mihitsiko. Zanako vavitokana ange iny rangahy ty e. Eno a. Naharary anahy iny. Eno a fa aleo rehefa avy eo atsika mitady azy fa kalma ianao. Dia avilo ianao matorika. Raha za kosa aloha tsy hahita tory amin'izao mihitsy rangahy ty ka marina e. Avy ary moa mba midabodaboka kely eto fotsiny e. Avy aingana. Eny ary. Mody eo ngany ndriky ery bavy Ratoandro. Mety tsy tafody eo lesy za ngamba. Ay,
dia ahoana ihany kiny anaovana an'la sipa iny eny tokoa ahoana re zany e zao hoe anatero sakafo izy rehefa ratoandro dia jerijereo tsara sa mitady hitsoaka ao dia raha riva any ny fotoanantsika selahy ok arike dia mety ao vola aloha iantsenana fa le taty amiko tena efa tsisy tsony ok dia tia ataovy mahampy aloha le siny fa za koa tena tsy manana tsony ok vavy lasa ary aloha fa mazotoa lahy e ok masy tokondry ndry mampalahirana mihitsy ty anabavikeliko ty dia izy no misahirana mitototo etseroa mba hamelomana anasy hiatohana amin'ny fianarako za koa ty na dia efa firy amany aza dia tsy mety mbola mahita asa mihitsy miezaka mitady foana etseroa fa tena tsy mety mahita mihitsy tia hanampy any nomena nefa tsy hitako izay azoko atao ny manampy azy amin'ny raha rasy ny sisa tatrany ihany sisa mba azoko hanampiana anazy izy aloha tsy mbola nitaraina tamiko mihitsy fa saingy hoe za mihitsy ny malahiro anazy tena niaritra mafy ny anabaviko iny fa saingy izy kosa aloha tsy mba kivy zany mihitsy aleo apiritrana aloha dia andeha hiantsena avy eo sao dia taraiky eto ndraika mbola lavitra ko mantsy ny lalana naterana sakafo ny sipiniko fa izary za zany dia toerana inona koa ty misy anaty toa toerana mangina be sato maizina be koa fa inary ny ataoko aty dia iza koa nitondra anata aty ary mifatotra ane izany tanako sy tongotra izany fa ahoana ary ay izay vao tadidiko dia iza izany ireny olona tonga ny batana teo akaiky ny trano ireny Andriamanitro dia sanatria ve mpakakeriny ireny dia alainy akerina taona inona nefa izahay apio Andriamanitro aleo rangahy hiatsy fonjeo aloha sao dia mba misy maheno ihany aleo hiatsy fonjeo mihitsy fonjeo fonjeo tena tsisy maheno mihitsy ny fahalalako an'ity toerana ty loatra nireny toerana mitokatokana ireny le orana koa moa avy dia vao mainka tsisy fandrenesanako dia inona reny no ataoko hoe tsisy afaka monjy anaty mihitsy nefa raha zao zany aleo rangahy isakizaka kely eto aloha fa ohatra ny misy makarakara kely jerena hoe inona no velany eo Andriamanitro tena tsisy ninona alaala be fotsiny tazako eto dia izay izany vao faty tata sy neny aiza renareo fonjeo aleo rangahy kotrokotroako be ty varavarany ty takatakako any ty oe ary efa mazava be ka ny andro tena raiky tory tanteraka andre kako ary efa tonga ary ve izay fa nilo tsy mbola tonga kosa izy matoa tsy mbola nandondona teo hatramin'ny alina fa mba lasay sary izay zanako izay Andriamanitro
dia sanatria ve ka efa matsy izay zanako izay aza misy ane izany raha tany koa tia mbola matory be ihany fa aleo aloha foazina amin'izay ka raha tany raha tany mifoaza amin'izay ho fa efa maraina be nge ny andro fa inona foana ary tia mifanadaly ty raha matoty tsy rehefa tsy mahita torina nga ianao dia mipetraha fotsiny efa aza mifanadalaka fa efa mivaly maraina nge zao raha ngaty rasy hoe efa mivaly maraina marina ye maty amarina mafy ianao koa ne mifanahitaitra ohatran'inona amin'ny alina ko ahoana moa ny tsy tafatory maraina ny olona ianao no efa be torimaso aniko dia ianao io ve zao mba mieritreritra hoe ahoana ny ataontsika hitadiavana amin'ny fanilika sady mandry ery ny saingara-danina dia tsy nody aza ny zana amin'ny vavitokana fa sao dia verinao fa adala mihitsy ary za ty ka tsy eritreritra an-janako zanako vavitokana nge ny raha matoty sady tena tiako efa nieritreritra n'izay tokony atao mihitsy aho fa zao aleo aloha andalo kely any ampiasana ametrapetraka kely ny asany na tsy kasianao mihitsy makany tsy maninona dia rehefa avy eo makany amin'ny polisy tsy kasianao dia zay ny atao mety zay mety zay aleo fa tonga dia io manahary zany aloha ok ary aza ela indray ianao raha amboara raha ranja le dia ahoana alo ty ho aiza izy zany tena andeha tsena kely ihany lesitsika ay kosa mahavita mihitsy ny lehilahy zany aza dia manesy lesy ary aiza koa ty elahy angatsy miasa tsy niasa alty za andro any fa narary tampoka mamana e dia tsy azona vela rery tao ay dia mirary soa azy lesy misaotra lesy fa andao aloha andeha ihanytsika fa oetsy amin'ny pharmacie koa ane za io ok lesy fa mba nanahoana ihany lesy le zavatra noteneniko an'ilay iny le hoe inona molo ty zay le ty koa lesy mody fanina tsy azafady lesy fa tena tsy mody fanina tena tsy tadidiko zany tena mariny be koa ny rian'ny lohako tatoato zay le asa letsy elahy koa zany ay ve tsy adiniko lesy iny fa ny tena marina hatramin'izao aloha tsisy tao fa nieritreritra niresaka amin'ny deba ihany fa hatramin'izao aloha mbola tsy tafeona tamin'ny vantana le ry koa sahirakirana zay tatoato ny zanako le ry koa mantsy ohatrany hoe tsy hita zany dia tsy eo lava le ry fa tsy adiniko lesy iny fa aza matahotra elahy vao misy vaovao fotsiny dia efa teneniko elahy sady elahy ane lesy akama fa tsy hoe inony tsy adino zany elahy gaga mantsoko fa misaotra mialohan'ny lahy lesy manantena ny lahy za zay fa hoana olo ty fa very taminao viana olo ty izy ohatrany hoe omaly ariva angamba ny ty izy zay fa ny tena lozany elo ty dia za sizy miaraka farany tamin'izy tsy hita zay zay mantsy miaraka fa mbola tsy fantatry ny dadany fa zay aloha fa efa io ny pharmacie fa mandra-peona lesy ok ary lesy mandra-peona dia misaotra mirary fahasalamana ho amin'ny mamalitsy anao ihany koa lesy ay miaraka amin'ny amboara zany fanilo ary hitako ny inona mizay mihavinavana betsy dia ahoana ho any atao rangaty kalma aloha ianao za kosa aloha tsy mahandry n'izany 48 heures zany ahoana moa raha hoe ao anatin'izay fotoan'izay ny zanako no maninona any tena tsy mety amiko mihitsy nyzany raha tany aloha ianao fa inona ary ty sady polisy ingeny ny resaka tamintsika teo hainy tsara ny asany
matoa izy ny teny an'izay dia misy dikan'izany zahay. ao Ka inona indray ary? tsy mandry amin'izany mihitsy ny saiko e. Aleo mitady hevitra mihitsy tsika ara-tany marina e. Eny e, tsika anie tsy hipetrapetra-potsiny amin'izao fotsiny e, fa hitady hevitra ihany. Fa aleo aloha mandinika tsara hoe inona izany ilay ho atao. Ka sao dia mba ho lany andro eo ampandiniana eo fotsiny koa nge tsika e. Ndao dia davina ny zanako raha tamy fa sao dia maninona any ka. Tena mafy loha mihitsy ianao ity ka. Marina e. Efa miteny aho hoe aleo aloha mandinika tsara vao manao zavatra. Ny zavatra tokony ataonao zao dia manao lista ny namany izay mety hoe fantatrao, satria izay zao no mila andehanantsika any rapitso. Eny ary aleo tonga dia ataoko sao dia izao mihitsy izay. Ie. Fa inona ary zao varavarana takatakaina be zao e? Fa mitadinina mihitsy ndrity e? Teo ho fato nga? Avoy tato ahy e, fataonareo inona? Ilainay ry kala matoa alainay aty a. Ary aza mitabataba fa tsy marenina akory a. Avoy tato fotsiny a raha tsy tianao hitabataba e. Iatsoko vonjena eo ianao a. Vonjeo e! Ataovy mafy be ry kala. Dia mieritreritra ve ndry fa isa heno andry ato? Dala. Fa izy nefa ianao e. Dia efa maninona no alainareo aty? So mampalahelo ngendry izany e. Aza mitomamy hoe. Fa iza ho ahy ianao e. Dia ataonao inona ty ho a? Mbola ho fantatrao tsy hoe laka. Sady ho gaga ry ianao amin'izay fotoan'izay rehefa ahita ny endriko. Tsy vanina ianao e. Tsy vanina hoana e. Tsy vanina. Zany tsy vanina sa dada sy mamanao? Ka inona nefa ny hidirako amin'izany e? Misy hidiranao mihitsy izany ka. Inona? Fa tsy mbola fotoana tokony ahafantarandrian'izany aloha izao. Mazava. Avoy tato ahy e. Avoy tato aho a. Hoahatra fa izy indrindra ibaiko anay e. Indrindra indray dia tsy mivoaka tato raha tsy sitrapoko. Mazava. Ary io ny sakafo hoany. Za tsy hinana e. Hoahatra miseho mafy loha be nge izy izany e. Anenena andry fa dia miteny andry aza e. Vonjeo e. Vonjeo. Vonjeo fa mpamon'olona e. Ampangino ny vava raha tsy teo faty e. Fa toriko eto. Za tsy angina e. Vonjeo e. Vonjeo e. Pakakera sady mpamon'olona e. Mangina ho ah. Eto aty lesy lelambaona ampenako ny vavan'ity a. Zay. Rehefa mafy loha dia tsy maintsy izao ka. Ataovy mafy tsara fa tsy haingo tsara e. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour mademoiselle Nomena. Ty misy taratasinao, monsieur le directeur a? Nisy nanaritra teo izy ty maly ariva. Fa aveza hony. Tsy dia haiko loatra tompoko fa ohatrany tsisy anaran'olona nandefa azy. Eny e, misaotra betsaka. Fa mba aveza koa ary ty taratasy ty. Mahagaga dia ty izy hoe tsy misy anaran'ny mpandefa ty. Hafahafa mihitsy izany ka. Aleo sokafanaingana dia leo vakiny e. Fa mba iza reto olona mitazona nahato reto e. Le feo lelehilahy iray mandalondalo matetika iny ohatrany hoe fatapatako izany fa tsy haiko hoe taiza. Izy koa moa sady manao kak'olona, manao kasipozy be foana rehefa tonga eto dia tsy dia eny tsara. Ato raha teo koa tena maizina be tsy hifankahitana mihitsy. Ary zareo koa anie tsy dia azoko izany e. Za tazomy zareo ato nefa ny ohatrany mbola tambadambaziny zareo izany.
fa inona ary ny tena tanjon'ireto olo reto e. Ary misy olona mamindra indray izany. Mety le lehilahy iray iny izao izany. Ao dia kiry fanilo manjakely aty amin'ny vendrisa efa nitsoky za koa izany dia be fanontaniana nefa mo vavandria aza mifatotra vaiko ty fa tandremo ny tabataba eo fa fatoriko indray. Ok ary ao za fandritiky dia mahafatifaty kely ka ombako ty kely aloha ty tarihandre mahafatifaty kely ty. Miala fa za fampikitikity kely fa manina ho andira tsy masika be ohatr'izany foana e. ka za mihitsy ka. Io aloha ny sakafonao fa sao dia nono indray Za manjakely. tsy hinana e. Io fa janiko eo io e. Rehefa anao na ve anao tsy hohanina eo ihany. Ary tandremo mitabataba eo fitiavaka anao tsy hanampianako ny vavanao eo intsony. Fa sady ianao raha hitabataba be tahaka n'iny eo ary tsy hisy henanao izany ihany e. Izay fa babay kely indray aloha ry manjakely koa. Fa mba iza ary ny lehilahy iny e. Dia taizany nahafantarany anahy. Tsy haiko hoe ty ahoana koa ty sakafo ty. Ahoana raha sakafo misy poziny ty. Tsisy an'izany rangahy. Raha misy an'izany io efa ela any tokony efa ho faty fa matoa mbola tsy izay ny zava-nitranga dia tsy vonona ny hamonana mihitsy zareo. Zavatra hafa mihitsy ny tanjony e. Dia inona nefa? Inona le antony hafa? Aleo any izany fa miandry izay gadonana eto fotsiny rangahy. Dia inona ihany izany raha tany ny ataontsika? Efa 2 andro anie izao faniliny tsy dia mbola tsy hainombavao hatramin'izao. Tsy hay maty tsy hay velona ilay zanako. Ka inona ary nefa notadavinao ataoko eo e Oay tokoa saika adiniko anao fa nisy olona nanatitra taratasy izay tokoa nge tao ampiasana tao e. Dia inona ny tao amin'ilay taratasy? Momba ny zanako ve? Aza tapahan'olo ny teniko fa ianao koa izany tsy Malaky e. ka izao ny tao hoe misy olona nakakery ny zanantsika dia mangataka vola 50 tapitrisy zareo dia avery ny zanantsika izany e. Andriamanitro, misy nakakery ve ny zanako? Ka izany ho Dia ahoana ny atao amin'izany rangahy ty rehefa nandinika dia aleo angambontsika mampilaza ny pôlisy ihany. Sao dia mba tsy mety izany e. Sao dia mba omena azy fotsiny izay vola izay e. Ianao ve adala raha matoa ty Adala ahoana e? dia ny vola beako izany aminao dia tadavinao omena azy fotsiny Tsy volan'ny sasarana angeny raha matoa ty e. Dia omeko an'izao olona rehetra izao ve tsy mety an'izany kosa Ka inona ary ho any atao e? Tianao ho faty ihany ve izany ny zanakao? Tsy aleo omena azy fotsiny izay vola izay dia miverina aminao tsy maninona ny zanakao. Aleo aloha dinihana tsara izay tokony hatao ka aleo tsy mandray fanapahan-kevitra maika fa sady mbola raha alina amin'ny 12 nge fotoana ny meny e. Mbola afaka mandinika tsara izany tsika. Eny e, fa mba adinio ihany izay teniko izay fa sao dia mba hamono zanaka tsy fidiny e. Eny aleo fa dinihana tsara izay. Nomena Ahoana lesy? Vikelikely ndry vetivety e. Ho avy lesy Ahoana ny tsolana? Fambahoana marina ky momba n'io sipa io Ahoana amin'ny ahoana moa? Tsy azoko ny tilina tenenina. Ka sao ky dia mba ahitantsika olana ny fitazomana anazy io ko. Fa mampisy olana ahoana koa e. Tsisy an'izany. Matahotra ihany ky izaho hoe sao dia mba tsy mety ihany izao ataontsika izao Fa tsy mety inona foana e. Efa miteny fa tsisy an'izany ho Sady raha tsy mety amin'ny latsonina dia afaka tsy manampy anatsony koa elahy e.
ay ndry koa zany matahotra fotsiny neky izaho hoe sao dia mba efa mihoatra loatra kosa izao e. leo biany lahy fa afaka mijanona ho ahy lahy rehefa tsy mazoto tsony hampafiriny nanaovana izy mianakavy anneny izany. Aleo any zany fa tsika indray ny rafitra adetiko. Ka hoana amelana reny amitan'io zavatra io lasa mbola volona anampy anahy. Ahoana moa kino fomba hamelako andrirery anao an'izany a? Sady rehefa mifanakena hatramin'ny voalohany dia tsy maintsy vitana hatramin'ny farany fa tsisy an'izany kia. Za mba gagala mantsy hoe vitany lahy ve ny amela rery ny anabaviny lahy. Okizay fa aleo zany ho any e. dia ahoana ihany izany raha tany a? Inona ihany no ataontsika? Efa misivy alina nge izao e? Rehefa tena nandinika ramatoa dia aleo aterina any ihany ny volan'ny zalahy. Ka izay ny ho any efa niteneniko anao e. Ary aza tapahana ohatr'izany foana ho any teniko fa mbola tsy tapitra. Dia izao aterintsika eny amin'ny toerana nomeny ny vola fa fandriantsika zareo. Sur mantsy fa tena tsy maintsy andihan-jolahy mihitsy matoa efa sahatra aminy hoe fakana kely ohatran'izao mihitsy. Fa tsy ataoko mahazo an'ny vola kosa aloha izay lisany e. Ko raha tsy vola tsy ny sasarany ny ako. So dia mba tsy mety ho azy izany. Tsy mety ahoana indray? Matoa anie zareo sahan'izany dia efa ary fitaovana sady efa miomana amin'izany e. Ka vola fitady rangahy ty a. Fa ny anjanako kosa aloha tsy ahatakaloko an'izay volanao izany mihitsy. Aza matahotra ianao fa efa vonona e. Tsy ho azon'ny zareo izany ny volantsika. Sady tsy haninona izany koa ny zanatsika. Eny ary e. Ianao koa ve moa resin-dohiko eo izany na inona teneniko eo na inona e. Fa dia efa ataovy izay hitanao fa mety e. Ok, fa ianao aloha tsy mandeha makany a. Fa aleo zahery no mandeha makany avy eo izany manao an'ilay izy. Ahoana indray? Zaho kosa aloha tsy hijanona rery ato izany e. Aleoko miaraka aminao ka. Sady tsy milamina amin'izany ny saiko. Io indray izay ianao a. Dia raha misy fifandonana an'izany dia ahoana? Za indray ho tsy maintsy mandeha na inona lazainao eo rangahy ty a. Mafy aloha izany raha ramatoa. Ok izany e, mandeha ianao izany. Esy. Ato very kala. Ary tao mitakoky kely ry tony e. Nga mangatsika. So ao fa efa tamin'izay dada sy mama tena tia be andrika. Avoay tato aho a. Non. Avoay Indrindray dia tsy mivoaka tato raha tsy vita ny sitraponay e. fa inona nefa ny tena hitazomanareo ana ato e. Fa za naninona anareo? Aza be fanontaniana aloha fa fatandrio foana izany e. Iatsoko vonjeo eo a. Aza maika hoy a. Vonjeo e. Hoadray. Fa inona ary tia mitabataba tamiko ty e. Tsy te handradrandry za fa mangina ho andry a. Vonjeo. Mangina ho a. Sady tsy saheno andry izany ne eo e. So manateny eo. Aleo aloha za andeha a. Tsy te handradrandry aho a. Tena lasa tokoa ilay olona teo. Aleo rangahy taty-hevitra ivoahana tato a. Aleo ikisakisaka moramora ereky varavarana ery fa ohatrany tsy mihidy tsara manko ilay varavarana io tamin'ilay olona mivoaka teo a. Ao izay tonga ety ihany a. Aleo atosiko moramora ny vatako ty. Iza koa izany mamoa varavarana izany nefa nomena aza ohatrany efa mivoaka tao teo. Ndraso hoe. Ary ho aiza ty olona mikisakisaka mandady ty e? Mitetika any ho aiza moa ianao ty?
Avoay tato ah e. Raha zao ataonao zao aloha dia tsy ho tafavoaka tato izany e. Avoay tato fotsiny aho ah. Aza manantena ny samy mihitsy aloha. Fa vienao miverina ty fa tsy. Avelao ah e. Avelao aho ah. Fonjeo e. Fonjeo e. Ary aloha zany tonga dia apetraka eto amin'ity toerana nytenen'ity divony ity. Dia aleo miala ingany eto amin'izay aloha. Ay, vita sady. Ary ndao amin'izay nde hiala teto aloha fa tsy mahazo mijanona ela eto tsika. Odry, ary fa maninona no mijanona ianao? Ajanontsika eto amin'ity takotakony eto ity aloha ny tômôbily ity dia mandeha tongotra tsika makery amin'ry lobolobo akaikin'le toerana nametrahana an'le vola teo ry. Izao koa mantsy tsika eritreretin'ny zareo hoe efa lasa ny verina. Sy raha mantsy fa efa misy bitsikilo any ambadibadika any amin'izao. Tena enjana aloha ianao ka manoatra no reny pôlisy fa sao dia mba tsy mety izany miverina n'izany raha tany a. Ho fatifatany amin'izany ane e. Afaka mijanona eto nge ianao raha ohatra ka hoe matahotra e. Sady sao dia hanahirana any koa ianao ko. Za kosa aloha tsy hijanona rery eto amin'ity toerana maizina sady mangina be ity ka. Sady aingana ianao raha andeha. Ndao. Andraso aloha haka kely an'le loato afa ohatra mbola mandehana be mantsy izany oran'izany. Dia mba malakilaky ianao raha matoty a. Tsy hanao défilé nge ny ale any fa hanavitra ny zanako vavy sao dia adinonao ary izany. Efa tamire enao koa izany tsy. Dia mba hiakaingana mandeha fa isy ahita eo ihany. Efa mandeha mafy be dia za fa le lalana koa malama be dia tandrotandrona be sao dia nijery eo e. Tena mandreraka mihitsy ianao ty. Ary mba miafina fena fa tsy hanao misy akory ny andehanana aty. Ay, dia aty ny lalana fa hoe zany ianao ty e. Mandreraka raha zany raha matoa. Tena takizay raha ka ianao tsy nentina taty ihany fa tena mahabe sermonina fotsiny azy. Aza mba mifanao an'izany fa Hitako. mba mahavita an'izay vitako ihany anie izany rangahy ty e. Na dia vehivavy aza. Ka dia aingana rezy. Dia avy eto amin'izay. Eto tsika no mitazana an'ireo olona maka ny volo eo. Afaka atsasakadiny eo zany izy maka azy eo satria vao amin'ny folo sasantsika izao nefa miraika amby folo ny fotoana ny mena. Eny tokotra. Dia mikisaka tsara ty mifitsaka tsara ty ho ianao eto amin'ity toeran'ity fa sao hitany. Ay, oky ary. Dia nanahoana ny tianareo tany? Lama tsara kia. Efa ty ilay izy. Tsara kosa izany. Efa maily tsara ilana kany a. Eka. Tsisy naharaka nefa. Efa miverifena daholo tsara manodidina fa tsisy natahorana ka. Hay, dia atao ahoana izany kalo io? Fa ngah moa tsy avototra indray izy. Izay nge ilay nitenenina zareo tao anatin'ilay taratasy nalefantsika iny e. Non. Sao dia avery lafa misy raraiko an'io vola be io aza. Fantatrela tsara fa nafahandren'olona ireny ny tena tanjoko amin'izao fa tsy resa-bola loatra akory a. Dia inona izany no tena tianao atongavana ka? Avelao aloha hitaintaina any fa za ndray tsy hamodotra an'io raha tsy efa sitrapoko e. Afaka ny foko voavoditra teo io. Sao kosa ki dia tsy mety izany e. Tsy efa mba nafahy an'zareo kosa ve ka izay efa tsy nahitana anazy izay nandritra ny andro maromaro a. Miampy an'ireo vola efa azotsika ireo. Aoa, tsy avoaka kitao io raha tsy efa sitrapoko. Mazava? Ok ary. Ndry ve moa mba ho resiko tohiko eo izany e. Ary ndana aloha jerelona kely indray izy fa sao dia efa nanandrana ny tsoaka tao indray manko. Ok ary.
dia ahoana ny atao rahatany a iandro eto ve zany tsika sa ahoana fa iandro atao ahoana e han fa ianao ty ve adaly e niditra antsika fa tsisy an'izany miandro eto zany fa maninona ary nefa raha mba miandro izay fotoana amitsorany azy fotsiny e ianao ty ho a dia tena mba tsy mba mandefa saina lavitra mihitsy ka izy akory tsy hamotsitra n'iny zany fa ataony fakana vola foana iny jolahy fetsy raha matoty e fa za koa nefa mbola fetsy lavitra n'ory zalahy enao ty dia diso sasa loatra ka za zany mihitsy e zany tena matahotra rahatany e ka raha matahotra ary ianao dia tokony mijanona tany an-trano zany fa tsy anahirana na fotsiny taty e esy sady za tsy maintsy manavitra ny zanako na nanaovako viveriny aiko azy nenao koa dia zany foana ka ianao mandreraka beko tsy mba manampy rangava vao maika manapitra amin'ny problème indray zay zany e dia ahoana ary ny atao fa vonona navitra ny zanako mba zay ahay mba tokony efa mba nitenenina hatramin'izay azao ary manaraka n'iny lalana misy azo azy betsabetsaka iny foana aloha tsika dia rehefa kaikikaiky eo dia mandeha mivadika ao ambadika an'ilay trano kely io ie dia avy eo manaraka ny sisindrindriny tsika ohatry ny hoe mangina tsara daholo mantsy aty ivelany aty fa sura fa ao anatiny ao ny mpiambina sady tsy ho ampozony mihitsy hoe nanaraka an zareo teto tsika ka ahoana vonona ianao ie vonona mihitsy ako ndao ary ndao ary fa inona foana ho any ianao e enko daholo ange ny resaka reo teo e fa inona zany mbola tena antony hitazomanareo ana ato e nefa nge ny volany dada sy ny mamanay azy efa azonareo e aza maika fa ho fantatreo ihany zany e kalma tsara fotsiny aloha ianao dia hoana aloha ny sakafo fa noana eo e dia ho fato eo ihany koa sy avao tato ahy za fa ifonako izay zavatra nataon'iray aman-dreniko raha izay no antony hitazomanareo ana ato e ka ianao na ifonafona eo aza dia ny anabaviko mihitsy ny tsy anaiky an'izany mihitsy ka mafy taminay loatra nanaovany ray aman-dreninao anay e mazava ary aza be resaka eo tsony fa makaleo be tena fona re tompoko ao fa saiko ataony dadanay daholo izay tianareo fa mba aza mpitsaliana androzao re za fa tsisy idirako ne zaho e fona re fa inona ihany ary zao e tsy efa niteny moa izay hoe tsy mivoaka tato izany ndrina tsy sitraponay ary sady mangina teo kory sikala tsy hampafiry nanaovany dadanareo sy mamanareo anay izao mbola tsisy dikany zao mahazo andry izao mihoatra ny nahazo anay sady misy idirandry mihitsy izany satria ndry io mihitsy ny natongany oko zay kia andao andefa avelao amin'izay izy eo fona rea mba mamela re tompoko mba mamindra fo rea fatako fa tsy olona mpamon'olonareo fa mety lolompo fotsiny tena nahavitan'izao fa avitsory re za dia manome toky aho fa tsy hanondranareo izany e non impossible zany trikala rehefa afaka ho any foko vao mivoaka ato ndry fone tsy haiko hoe inona ary ny tsy mazava amindry amin'izany e ary mangina teo fa makaleo be ny mihaino andry mikorerarera be eo fone re madomiselona kely eo aza misy mihetsika ohatray dada fonjeo ah dada fonjeo ah fa mihevitra no aiza mondry ity e indrindray dia tsy avelako eto izany dia mihetsika etsy eo koa any ianareo raha tany sy ravola e fa dia vonoko eto masinareo eto mihitsy ty zanaka mamikelinareo ty troparako amin'ity an'ity ny tenda raha miseho amin'ilay manao fihetsika mahery eo nareo fa iza koa nefinareo no miseho mahalala anay e aleo fa ho fantatra ao eto izany ny marina androany e tsy azo andraso fa esoriko mihitsy ty kagolonako ty esoriko ny kagolona ny lary ranja ranja ie ranja le bandiny seho nampifilafilanao foana tany am-pianarana le natositosika tsy natsinao dika mihitsy e andriamanitra ranja ranja dia sahanao ve aza be resaka arikala ary tomady mosely nomena
ahoana moa ny tsosahany ohatra ny nasa indrina nositosika azy ihany. Fa ahoana zao ry mademoiselle Nomena a? Fa izy io Ratany a. Io nge le sekretera vaovao nyteneniko anao hoe vao nampidirina voaingana tao ampiasany e. Aika nampiasa jiovavy akay. Nomena ay vetry iny tao ambadiky ireny kakolo ireny e. Tsovaniny dre tsovaniny tsy rarako e. Sady izany tena tsy vanina. Zay sanareo ha? Aza fa ho an'zareo amin'izay kiriny antony ry Nomena fa maka leo be a. Lava be loatra le resaka. Fa fanazavana inona nefa e ha? Tsisy mihainao izay fanazavanareo zany tsony eto. Apetro moramora iny antsena tananao iny ry mademoiselle Nomena. Mbola manome soanao a mba tsy hafatifaty fahatany anao eto. Alefaso rasay e. Tifiro rasay ianao. Alefaso fa miandry a. Fa raha mitifitra anay ianao a dia mahaiza mionona fa dia hiaro faty ampy koa ny zanakao. Raha zay ianao ry dada dia mba henona ihany koa aloha ny teniny so hanenenana eo a. Fa datatala ahoana koa e ha? Iza koa mananjanaka jola ohatra lahy. Malahelo aho nefa milaza aminao a. Fa dia tena manana tokoa ianao. Mangina lahy e. Manisa 3 a. Dia apetrao a iny antsena tananao iny. Isa 2 3. Tena sa zany ianao a. Sa hamono ny zanakao. Maninona nefa ny mbola teny amin'irindrina ny tifirinao fa tsy tonga dia za mihitsy e. Ahitantsika kely an'izany hoe hamono zanaka roa izany. Fa zanaka roa ahoana e? Zanaka roa? Fa ino ty taitaitra ty Ratany a. Fa zany fotsiny ve dia efa taitra sahady e. Tsy azoko mihitsy Mbola zany. aiza ireny hainonao ny toyany e. Fa iza marina ianao e ha? Dia inona ny tena tanjonao amin'izao ha? Sara nga tiano anjara tiana Nomena. Dia izy no anatahakambana amiko. Raha anjatiana fa meno ny aina zanaka Ramatoa Rasoa zanany Clarisse. Ataoko angamba fa fantatrao tsara zany anaran'izany a. Tsy vaovao aminareo mivady mihitsy zany. Ary noho ny nataonareo no nafatiny reninay. Maty ve Clarisse? Dia zanany ve zany nareo ha? Fa marenina ve ianao sa inona tsy mazava amin'izany e? Na aleo averiko kely mihitsy ny tantaranareo. Nisarahanao izy rehefa bevoka anay mianadahy. Satria nahita amin'ny madama vola ianao. Madama tenany koa izana tokoa tamin'ny endrika amam-bika taloha. Zanaky ny mpanana ka nasamy bevoka azy izy rovavy dia naleonao ny safidy an'ity Ramatoa tsy vanina mpampisaraka vadin'olona ity. Fa inona moa ny idirako amin'izany e? Misy mihitsy Ramatoa ty a. Nahodinkodinao ny lohan'ny Ratany. Nitambatambazanao tamin'ny fanananao azonazy dia avy eo nataonao koa izay niarahany taminy mba hapevokanao. Dia vita ny leranga io avy eo nitsoaka niaraka taminao. Sitrapony nanaraka anahy ary fitiavana ny rahanay fa tsy nanerana azy mihitsy aho fa diso ianao mademoiselle kely a. Mbola be fanamarina tena ihany ianao nefa dia vitanao zao mihitsy nakany an-tranon'ny reninay. Nandrahoana azy tsy hiaraka amin'io nefa ianao no nangalatra. Vitanao niaty tamin'ny teny an-tsena rehetra teny. Ramatoa tsy vanina tsisy ilaivany azy ianao e. Ie. Efa tratra moa izao ny tanjonao satria efa maty izy. Fa tadidio tsara fa manan-janaka izy ary zanaka tsy milavilefina amin'izany vehivavy ohatranao. Fa inona daholo zany teneninao zany ry Nomena ha? Ay ve kakambana ny zanako avy amin'ny Clarisse e? Ie. Fa ianao rangaty tena lehilahy kely saina. Tsy ampy amidiny ty rahavolan-dozy ty ianao e. Fa inona daholo ary zany e ha? Io e. Anontany ny vady malala anaoko. Fa inona zany Ravola? Tena tsy mazava amiko mihitsy e ha? Ka za koa ary anie tsy mahazo an'izay lazay ny Ratany e. Tsy mahazo. Aleo ilazako azy ianao rehefa tsy teny e. Okaka izay ry Nomena. Avelao any zany. Alesy tsisy an'izany. Aleo hipoitra eto daholo ny marina. Ka mety efa ampiovandrareo araka izany zavatra teneny dito zany e. Non. Tsy maintsy miteny a. Ary mangina amin'izay e lahy. Za zao no miteny. Eny ary e.
atonga lany tsara ary ny sofinao raha tany a fa zao io fanilifanily tianao indrindra ato an-tany io dia tsy zanakao fa zanaky madamy raha vola tamin'olo-kafa fa ny fitahany ianao satria nitsoka ndray ny fanily vao naheno fa be voky izy fa ianao nijambatra amin'izay ka tsy nahalala n'izany tena marina izany mety hoe jamba ny vola tokoa ngamba ka tsy nahitany ambanin'ny maso fa ahoana izany raha vola a tena marina daholo ve zany ka tsy izy kara matotia ka matoa ianao mianahana tsy mahita valy ohatran'izao dia marina izany ay tena vehivavy mpandainga sady mpamitaka ianao dia tsy mba nanenjika anao ve nieritreritra ohatra amin'izay firy taona izay hoe langa sy fitaka nampiainanao atao atokantranotsika ka fitiavako anao daholo angeny na tonga na nanao an'izany raha tany fitiavana fitiavana mifona raha tany a tena mifona aminareo afa diso hoe vehivavy tsy vanina rangahy ianao a mpandainga mifona raha tany a zany tena tianao e fitiavako anao daholo nge ho any ny antony anaovako an'izao tsy mamela anao zany ah e be loatra lainga nataonao tamiko misy farany daholo raha matora vola ny zavatra rehetra ny hevitry ny tsotratry ny alika ianao hay tratry ny alika koa tsy vanindriro no mena izy amintsika roa nefa ny tena tsy vanina e sasa ianao ese e ino ny volanao ry dada tsy mila n'izay volanao izay ny tiana ho tsapanao fotsiny dia ny hoe mamy ny zanaka noho ny vola andray ary na eo aza ny vola be tsy misy asolo ny zanaka izany e tena menatra anareo araka izy a tena mifona aminareo aho fa diso a tsy mba nahalala nandray ny andraikitro amin'ny maharay hafa dia nitsoka didy fotsiny tsotro izao mamelanao zay ry dada saotra letsy fa ny tena marina tsy zakany nomena mihitsy ny fiainana ny ainana eny nandritra ny fotoana nandaozana ho an'ny eny satria taoriana ny tsoahana ho an'ny eny a dia noroasin'ny dadabe sy bebe koa izy nandeha nyrenireny teny fotsiny izy zany ve le roa nanasa lamban'olona sy mipasika no mba asa nataony tamin'izany taty aoriana efa teo amin'ny fito taona teo izay mianada dia fanena tamina patron tsara fanakely izay neny dia nandray any telo mianaka tao aminy neny miasa manao ny raharaha rehetra tao an-tranony no sady mbola nanometrano kely toerana telo mianaka kely zareo afaka mba nampianatra ihany neny noho izany taty aoriana nefa rehefa lehibehibe izay dia mba nanampy aneny tady volakoana dia mbola tsy dia mavita inona loatra aza tsy nanambady nefa nijanona renanao izay natafitanay indrisy nefa fa maty izy no niaretim-ponikika azy efatry ny ela andriamanitra ay ve zany ny fiainana ny ainanareo e tena zao a vao manenina ary zanako isany a tena manenina tena nanenina nanary anareo e fa mbola mamerina mifonana aminareo foana araka izy a mamela moa anareo e ranja angamba ny mamela anao raha tany fa tsy za andray kosa za indray tsy mamela anao zany taiza ianao tamin'izay nilanao sy ny fitiavana sy ny fanohananao dia hoe zao ianao vao hoe mifona za indray dia tsy dia mila n'izany fifonanao zany fa raha vitanao ny mamerina neny ny velona eto dia mamela anao a fa raha tsy izay dia aza manantena ny amelanao zany mandrakizay e nomena zavatra tsy ho possible mihitsy ny hoe zany ry zanako e mamela amory zanako a ezaka narina an'izay tsy vitako taminareo hatramin'izay a tena marina e tsy mila aho a tsy mamela anao zany a tsy amela anao zany tsony ny fiainako e mazava nomena tsy misy olombelona tsy diso zany aky mamelana azy sady neny aneky efa tsy verina zany tsony ny antony ny tantaraneny an'ireny tantara reny atsika ane ka mba hitondrantsika ny fiainantsika mba tsy andalo ny fiainana ny ainany ranja tsy zakako ny ziogana ampitondrany io rangaha io atsika indrindra fa ineny eny fantako neky izany mamela anao ara tany a misaotra kia fa zao ie aleotsika tsy mifanerasera
aleo hijanona ohatry ny tsy fantatra ianao e. Dia izay tsy fantatrao dia samy milamina. Zany koa ve zanako dia mba ho rariny Izay e. Ary ndana amin'izay nareo mandeha. Eny ary lasa zay fa tady dio fa rainao foana na ahoana na ahoana tsy ho veryn'izay tsy ho dadanao aho. dia zany lesy misavanizy tamin'ireny zatsy hitalalahy elabiriny zany hoe tena mba endina ndraiky izanyko. enjana mihitsy. Efa mpianada iranja sy ny mena zany. Ie, mpianada zareo fa tena mampitsiritra be anahy lesy ny fiainan'izy mianada reny ry amboara. Fa hoana Ka tena mifankatia sady tena mifanohana be mihitsy letsy mahafinaritra ki zany fa rary zareo no mampitsiriritra andry dia sangaky eto foana afaka ifanohana amindry foana afaka sady namandry no olo tiandriko e. Satra betsaka lesy dia ahoana efa afaka amin'izay zany ny fondry izao dia efa milama ihany koa saindry. Eny lesy izay vao milamina ny saiko. Fa rehefa nandinika lesy za dia andeha hiverina any ambanivohitra any amin'ny tranontsika. Fa ahoana koa ary zany fanapahan-kevitry indray tapitapiko zany Ka efa vita anie lesy ny mission ango taty e. Aleoko miverina any sady mba manajary an'ilay fanana kely navelan'ny eno antsika any e. Eny ary fa raha izay no hitandry fa mety dia tsy maninona fa andana ary fantako mantsy fa tsy ho azoko sakanana amin'izany mihitsy indry dia oviana zany indry no anainga ka amin'ny latsinainy lesy za dia efa nainga. Ok ary kia dia anao veloman'ny dada ve indry izany sa tonga dia andeha amin'izao fotsiny? Za tsy ho an'izany ka. Mba be lolo-pokoky indry ity marina mafy ny aika indry zaka. Za moa izany mihitsiko. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe lolom-po. Tantara no soratan'ny Veroanitra. Novelomin'ny volana Lisy Sitraka miaraka tamin'ny Lina Clément ary Tovo. Nandre fiasana nandotosa Tovo andre amin'ny lolona. Studio ny prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.